Maro dia maro ny olona manome tsiny any Andriamatoa Afakandro Kristiano ny fanapahan-kevitra izay noraisiny ao raha teo ny sasany izay maneho hevitra manao ny hoe asa raha mba tsaroan'ny Afakandro Kristian fa Andriamatoa Rivirakotovao irery no isany nanohana sy nanotrona izy tamin'ny propagandy. Fa Andriamatoa Afakandro Kristian kosa dia nanambara ho an'ireo izay mpanaradia azy fa androany tolakandro amin'ny 3 ora no fiangana eo amin'ny rond-point Ambalavato ho an'ny kandida izay tohanany ao Mahajanga. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary efa fantatranareo azadino ny miabone ny sainantsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, no ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny ventin-dresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Nahalina ireo izay mpanara-baovao maro ary naharomitra ireo mpakafy mafy any firaisankina moa ity zavatra izay nataony Afakandro Kristian ity. Indrindra moa ho an'ireo izay tena mpankafy any Marc Ravalomanana no tena romitra mafy amin'ity fanapahan-kevitra izay nataony Afakandro Kristian ity. Nampahafantatra ampahabe maso ary nampahafantatra ireo izay mpanaradia azy moa isolom-bavam-bahoaka ny Mahajanga ny hoe androany tolakandro amin'ny 3 ora no fiangana eo amin'ny rond-point Ambalavato ka nanentana ireo mpanaradia azy ho tonga maro hanotrona ny kandidantsika hoe hafatra hatrany izay nataony. Ity hitantsika amin'ny sary ity moa ny sary izay navokany, misy ny antsona hoe prositeny ary Fabien no anarany ity kandidany be ny tanànany Mahajanga ity. Nohon io fanapahan-kevitra izay nataony Andriamatoa Afakandro Kristian io dia romitra mafy ireo mpanaradia any firaisankina, indrindra moa ireo tena mpankafy fatratra any firaisankina ka nahatonga izy ireo nampiatsiahany hoe firaisankina eto Mahajanga asa raha mba tsaroan'ny Afakandro Kristian fa Andriamatoa Rivirakotovao irery ihany no isany nanohana sy nanotrona izy tamin'ny propagandy. Mbola SVM ihany koa avokany aro azy teny amin'ny HCC, tsy iza moa izany fa Maître Liky ao amin'ny bureau national na SVM. Nomena bojo na 0 ariary noho ny fitorina nataon'ny mpifaninana taminy. Betsaka ny azo ambara, maro ny afaka lazaina ary politika ilay ho atao. Zany hoe raha fintinina sy raha dinihina ny tena naharomitra an'ireo mpankafy any firaisankina sy ireo sasany izay mpanaradia any firaisankina dia noho ny tsy fanohanany Afakandro Kristian Andriamatoa Rivirakotovao no tena nahatezitra izy ireo satria tsy manaja ny disiplinina hony hoy ny fanambarany sasany. Ny sasany raha teo moa dia samy milazany hoe Afakandro Kristian dia mitipadoha laka ny tana hoy ireo izay maneho ny hevitra. Fa mba fanamarihana kely fotsiny ho an'ireo izay mpanakihana mafy any Afakandro Kristian ao anatin'ny tambanjotra dia tsy misy mahafantatra ny tena marina amin'io fa misy antony io fa isika dia mijery ny zava-misy ary manara-maso ny fivoaran'ny zavatra. Ekena fa tena manampahendrena raha izany Rivirakotovao zany fa eo anilan'izany ihany koa dia tsy misy afaka milaza fa hoe adala Andriamatoa Afakandro Kristian fa isika dia manaraka ny fizotra ny tantara, manaraka ny zava-misy foana ary arahana ankaiky ireo rehetra izay mandalo. Ary tsara ihany koa ny mampahafantatra satria miresaka mikasika an'izay Rivirakotovao zay isika tafapetraka teny amin'ny Oveka ny taratasy firotsahanko fidinan'ny Andriamatoa Rivirakotovao. Kandida be ny tanàna ao Mahajanga Moizy mazava ho azy vonona hitondra ny anjara birikiny ho fampandrosoana ny tanàna be azy izy raha araka ny nambarany. Lasa izao, lasa isika hirahina hanarina sy hampandroso any Mahajanga hoy hafatra izay nambarany Andriamatoa Rivirakotovao. Zay moa ny mikasika any Andriamatoa Rivirakotovao sy Andriamatoa Afakandro Kristian fandeha risika hiresaka trangan-javatra hafa indray. Ny trangana Dorotanety teny Ampatsy soa manandrainy moa izany. Tsy nanampony fitarany afo izy ireo rehefa nandoro ilay fako soa fa tsy nisy tranomay fa niara nihetsika ny fiarahamonina namono ilay afo moa koa tonga teny antoerana ny mpamonjy vona. Ary efa nosamboriny zandarma izy ireo ho atao fanadahadina. Zany moa ny zava-nisy teny Ampatsy soa
fotoa manandrainy koa dia lazaina sy ampafantarina ianareo rehetra satria tranga anisany somary tena nanaitra ny maro io ary soiany faniarany hetsika ny fiarahamonina namono ilay afo. Zay moa ny mikasika iny resaka afo iny fandeha resika resaka kely ny vaovao avy any Mahajanga. Marary mafy ao Mahajanga voalohany ihery signatira zanaky ny Kilo Mahajanga. Marary mafy ao amin'ny hôpitaly Androva Mahajanga ny zanakilahy ny mpanakanto Kilo Mahajanga tsy iza moa izany fa hery signatira. Arety ny fiakarany Tosi-drano voalaza fa mahazo azy ary tsy maintsy nampidirana azy amin'ny sampana vonjy aina. Izany moa ny vaovao mampalahelo avy any Mahajanga raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Madagasikara Media koa dia ampahafantarina sy lazaina aminareo rehetra ary izay ato anatin'ny chaîne ihany koa dia mirary fahasalamana sy fahasitranana haingana ho azy. Zay moa ny mikasika aniny zanakilahy ny mpanakanto Kilo Mahajanga iny ndeha resika hiresaka zavatra hafa indray. Resaka fifidianana kominala ao Antananarivo renivohitra moa ho resantsika manaraka. Maro ireo olona mametra-panontaniana ny hoe mba iza marina ny kandida izay atolotry ny Irmara, atolotry ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Mipetraka ny fanontaniana ary namaly izany fanontaniana izany moa andriamatoa député Naivo Raholdina. Ny kandida efa any ho izy, conseiller municipal efa any fa aleo mba atao surprise ho hafatra izay nomeny député Naivo Raholdina. Ary anisany no hamafisiny moa tamy hafatra izay nomeny hoe io dia samy manana ny strategiany daolo. Ohatry ny mpanao baolina ihany io ho izy hatrany, izaho dia mpanao baolina taloha fa jereko daholo aloha hoe iza ny ekipa hifaninana ka strategianay hoe aleo aloha fantatra daolo ireo rehetra izay hifaninana. Ka mazava ny hafatra hoe Naivo Raholdina, candidat dia efa any ary conseiller municipal efa any fa io dia araka izay teneniko hoe aleo mba surprise. Ny olanay zao dia hoe ahoana no andesena lahatra ny vahoaka hiaraka amin'ny fampandrosoana izy. Satria hoe hafatra izay nambarany Naivo dia ny hoe miaraka aminay dia misy fampandrosoana ary manana vina ihany koa fa ny mahagaga dia mbola maro ny olona sahirana maika fa hiaraka amin'ny olona manohitra fampandrosoana. Izany moa anisany hafatra izay nambarany Naivo Raholdina. Zany ny fantsiny Naivo Raholdina ary tena raha dinihina lalina dia lalina izany teny izay nomeny zany dia fantsiny mahalaza izy ary anisany tena mamantso ho an'ireo mpanohitra ary lazainy fa hoe tena manohitra fampandrosoana. Zay moa ny mikasika ny hafatra izay nomeny andriamatoa Naivo Raholdina fa hamaramparanansika ity video anankiray ity dia ireto sary hitantsika ireto anisany sary izay tena mahafinaritra koa dia zaraina aminareo rehetra. Ireto sary ireto moa dia any Ifaty, tanànan'ny Mpanjony any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara. Toerana anisany manintona mpizahatany maro sy mpiala sasatra raha ity toerana ity. Ifaty moa ity toerana ity araka izay nolazaiko. Be dia be moa ny toerana mahafinaritra sy toerana kanto misy ao Madagasikara koa dia manasanao hitsidika izy reny raha ohatra ka misy fotoana malalaka indrindra ity Ifaty ity dia anisany toerana azo tsidihana ihany koa. Zay ihany koa ny namarina ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra na vita nahainy ny video hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka ametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray io.